Ny mety tetry ny andro eny an-dranomasina ny talata 5 Mey 4:20 amin'ny 9 maraina hatramin'ny alarobia 9 Mey 4:20 amin'ny 9 maraina. Tsy misy ny filazana fampitandremana ho an'ny mpampiasa ranomasina kanefa dia entanina mandrakariva ny eny an-dranomasina eny mba ho mailo. Ho amorontsiraka Atsinanana, tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy, andrahoana amin'ny fiandohan'ny fe-potoana. Ho avy atsimo Atsinanana andrifotra ka ho 30 hatramin'ny 40 km isan'ora, hatratra 5 km isan'ora ny amin'ny tapany avaratra fa eny Amendalana izany ny tolakandro. Anonjabe na herin-dranomasina, ny ahavy ny onja kosa 1,5 hatramin'ny 2 metatra, hatratra 2,5 metatra ny avaratry Vohemara amin'ny fiandohan'ny fe-potoana noho ny alondrano ateraky ny varatra aza. Ho an'ny tanjona Angotsy hatrany Mahanoro dia hisy ny orana malefaka indraindray amin'ny maraina. Ho avy atsimo ndrifotra ka ho 10 hatramin'ny 20 km isan'ora, iovaova kosa izany any amin'ny faran'ny fe-potoana ka handidina 10 km isan'ora. Adimy mpanonja na anonjabe ny ranomasina ary ny ahavy ny onja dia 1,5 metatra, handidina 2 metatra kosa rehefa manakaiky ny morontsiraka. Ho amin'ny Mahanoro hatrany Taolagnaro dia hanorana tandrifin-drahona vitsy morontsiraka nosy varika amin'ny fiandohan'ny fe-potoana. Ho avy avaratra Atsinanana andrifotra ka ho 10 hatramin'ny 20 km isan'ora, hatratra 30 hatramin'ny 40 km isan'ora ny atsimo farafangana ary hitatra kosa miandala izany any amin'ny morontsiraka avaratra amin'ny atoandro. Adimy mpanonja na anonjabe ny ranomasina, ny ahavy ny onja 2 metatra fa ho tombanana 2 metatra faingo 5 izany rehefa manalavitra ny morontsiraka. Ho an'ny Taolagnaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena indray dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Ho avy Atsinanana andrifotra ka ho 30 hatramin'ny 40 km isan'ora, hatratra 5 km isan'ora ny amin'ny tapany Atsinanana. Anonjabe ny ranomasina ary ny ahavy ny onja dia mandina ny 2 metatra. Ho amin'ny morontsiraka Andrefana, tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Akabo dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Ho avy avaratra Andrefana andrifotra ka ho 20 hatramin'ny 30 km isan'ora, hatratra 40 km isan'ora manakaiky ny Toliary ny atoandro. Tombanana 10 hatramin'ny 20 km isan'ora morontsiraka rehetra amin'ny fiafaran'ny fe-potoana. Adimy mpanonja na anonjabe ny ranomasina ary ny ahavy ny onja dia 1,5 hatramin'ny 2 metatra, fa 1 hatrany amin'ny 2 metatra izany manomboka ny alina. Ho an'ny tanjona Akabo hatrany amin'ny tanjona Vilanandro indray dia andrahoana vitsy. Ho avy avaratra andrifotra amin'ny fiandohan'ny fe-potoana ka ho 10 hatramin'ny 20 km isan'ora, ho avy Andrefana kosa izany manomboka ny atoandro ka ho 10 hatramin'ny 20 km isan'ora. Adimy mpanonja na anonjabe ny ranomasina ary ny ahavy ny onja dia andinina ny 2 metatra. Ho an'ny tanjona Vilanandro hatrany Analalava dia andrahoana vitsy. Ho avy atsimo Atsinanana andrifotra ny maraina ka ho 30 hatramin'ny 40 km isan'ora, ho avy Andrefana kosa ny tolakandro ka ho 10 hatramin'ny 20 km isan'ora. Ho tonina adimy mpanonja ny ranomasina ary ny ahavy ny onja dia latsaky ny asasametatra amin'ny ankapobeny. Amaranantsika azy, Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby dia hanorana tandrifin-drahona vitsy manakaiky ny Nosy be ny maraina. Ho avy atsimo Atsinanana andrifotra manakaiky ny tanjona Bobaomby ka ho 40 hatramin'ny 40 km isan'ora. Iovaova kosa izany eo anelanelany Analalava sy Nosy be ka ho 10 hatramin'ny 20 km isan'ora. Ho avy atsimo Atsinanana andrifotra ny ankafa amin'ny maraina sy ny alina ka ho 30 hatramin'ny 40 km isan'ora ary ho avy Andrefana kosa ny atoandro ka ho 10 hatramin'ny 20 km isan'ora. Ho tonina adimy mpanonja ny ranomasina ary ny ahavy ny onja 2 metatra manakaiky ny tanjona Bobaomby, ho latsaky ny asasametatra kosa any ankafa.